Mitondra vahaolana mikasika ny olana ara-tsosialy ny mponina eny anivon'ny Fokotany eo Akarobato isan'ny tanjon'ny fikambanana AFM na ny andro fanavotana ho an'ny Madagasikara. Ankoatra ny hetsika ara-sosialy, misy koa ny hetsika ara-panatanjahantena nokarakarain'ny fikambanana ny Alahady 7 Aprily 2022 teo. Ny raha Akarobato no mikarakara ny hetsika. Inona moa ilay hetsika atao eto? Hetsika ara-panatanjahantena, hetsika ara-sosialy. Io nefa ny araka ny tanjon'ny AFM dia ny tena tanjona dia ny fampivoarana sy ny fampiroboroboana ny maha-malagasy dia fanambatana ny Madagasikara mazava ho azy araka ny lafisan'ny AFM. Izay zava-izay nefa tsy vita raha tsy anatina dingana maromaro ary dingana voalohany dia hetsika ara-panatanjahantena atao hoe izay nandraisana anjaran'ny Fokotany Ambobahiny anatin'ny komina Akarobato anjara. Hetsika ara-panatanjahantena izy ity fa mahasarika olona maro satria efa hanohany amin'ny zavona ery any mpandray anjara miaraka amin'ny mpanao azy. Anisan'ny anentanana ireo tanora mba tsy hiroso amin'ny fidorohana zava-mahadomelona no antony izao hetsika ara-panatanjahantena izao. Ny tanjona ataonay amin'izay dia mba anentanana ny olona mba tsy ho varimbariana hoe raha tsy varina any amin'ny resaka fidorohana ho an'ny lehilahy dia mba hoe misy occupation foana ho an'ny vehivavy. Hiezaka anakaiky ny vahoaka ny AFM ary amahany olana ety fotsiny na ny lafin'ny fandriam-pahalemana izany na ny fametrahana ny fototra-fitrasa ilainy eny anivon'ny Fokotany. Efa eny daholo izany entanareo Petsakilan'izay dia mankasitraka ny fikambanana AFM ireo tanora nahazo tombotsoa tamin'ny fanomezana fototra-fitrasa fanaovana tsipy kanety be. Zava-dehibe ho an'ny Fokotany misy anay nofisian'ny hetsika toy izao ataon'ny association AFM ka anisany anankiray mampandroso ny talenta sy ny fahaizana ao anatin'ny lalao ara-panatanjahantena tahaka izao ny fisian'ny kianja izay natolotr'ny association AFM tahaka izao.